Faly miarabantsika rehetra indray izay manaraka an'izao fandaharan'izao zahay. Ny pasteur Mahery Razafindralambo hatrany no mbola mitondra ny fahasoavana ao an-tokantranonao. Ny fanahy masin'i Jesosy Kristy hatrany iny hitondra fatakarana amin'ny tenin'Andriamanitra rehetra izay omena antsika eto indray androany. Afaka manaraka ny fandaharanay ianao amin'ny pejy andro farany sy ny filazantsara. Ao ihany koa ny YouTube Mahery Razafindralambo ary ny site web androfarany.com. Androany tsika dia hianatra indray an'ireo Vavolombelona Roa izay lazain'ny Baiboly ao amin'ny Apokalipsy 1:7-7. Ampiasa Vavolombelona Roa Andriamanitra ty amin'ny andro farany ao anatin'ny vanim-potoanany ny atao hoe fahoriana lehibe. Anampiny fitoriana sy ny fahamarinana izy ao amin'ny on'ny ofratiny sady ampifony jiosy sy zao tontolo zao amin'ny fotoana io. Olay teny ao amin'ny Apokalipsy 1:1-5 hoe ary nomena volotara tahaka ny tehana ka nisy ny laza tamiko hoe mitsangana ka refeso ny tempolin'Andriamanitra sy ny altara ary sao izay mivavaka ao. Fa ny kianja eo ivelan'ny tempoly dia avy alao ihany fa aza mba refesina fa nomena ny jentilisa zany ka nitsaka ny tanàna masina 12 volana izy ary omeko hery ny vavolombeloko roa ka amin'ny 900 andro izy sady tafy lamba fisaonana. Ireo lay azo oliva roa sy lay fanaovan-jery roa izay mitsangana eo anatrehan'ny tompony tany ary raha misy tahandratra ireo dia misy afo mivoaka mivavany ka mandany ny fahavaliny ary raha misy tahandratra ireo dia tsy maintsy hovonoana toy izany koa izy. Ireo dia manam-pahefana indrindrina ny lanitra mba tsy latsahan'ny ranonorana amin'ny andro amin'aniny ary manam-pahefana amin'ny rano koa izy ampody azo ra sy amelin'ny tany amin'ny loza arak'izay andro tiany na oviana. Zava mitranga alohan'izany aloha zany dia arak'ilay voalaza teo dia hitsangana ny tempoly fahatelon'ny jiosy. Rehefa vita ilay fanaova tsy milehibe izay niresahantsika foana tany aloha ifanaovan'i Israely sy Palestina izaran'ny tany ao Israel. Hitsangana ifanila ifanakaiky eo ireo tempoly fahatelon'ny jiosy sy ny moské anankiroa ireo dia ny Dôme du Roc sy ny moské Al-Aqsa zany. Betsaka ireo jiosy amin'izao fotoana izao izay miandrandra ny fitsanganan'io tempoly fahatelo io. Milaza fa oravana aloha ireo moské ireo izay vao hatsangana ny tempoly fahatelo. Azo antoka fa tsy izany no hitranga fa tsy maintsy miaraka mifanila io tempoly fahatelo jiosy sy ireo moské ireo satria milaza an'izany ny Baiboly nivakitsika teo ao amin'ny Apokalipsy 1:2 dia ny 2 teo milaza hoe rehefa nasaina nandrefin'ny tempoly ny apôstôly Jaona dia milaza ny teny hoe fa ny kianja eo ivelan'ny tempoly dia avy alao ihany fa aza mba refesina fa nomena ny jentilisa izany ka nitsaka ny tanàna masina 12 volana izy. Ny dikany dia hiara hivavaka ifanakaiky eo ireo satria kianja ny tempoly fahatelo amin'izao fotoana izao no lazain'ny Baiboly eto dia io efa hitoeran'ny moské sy ny Dôme du Roc Al-Aqsa io. Rehefa mandrava ny tempoly faharoa mantsy ny fanjakana Romanina tamin'ny 30 taona taorianan'i Kristy dia tena tsy nisy vato amin'ny fanongotokoa teo araka ny teny lazain'i Jesosy Kristy ao amin'ny Matio 4:22 hoe tsy avela izy vato ifanongo eto ka tsy horavana. Norazeniny miaramila Romanina tanteraka mihitsy io tempoly faharoa io satria no atsarain'i Herôda ny endriky ny tempoly faharoa tamin'izany tamin'ny andron'i Jesosy Kristy dia nilasitraka tamin'ny jiosy Herôda tamin'izany dia namboary ny tempoly. Nisy fomba fiteny mihitsy tamin'izany vanim-potoana izany hoe te hijery ny zavatra tsara indrindra eran'izao tontolo izao ve ianao mandehana ka jereo ny tempolin'ny jiosy izay nataon'i Herôda. Norakofana koso volamena ny andro rehetra sy ny rindrina tao anatiny ka tena vita tsara tarehy tokoa izany tempoly izany. Dia rehefa nandrava n'izany tempoly izany ny Romanina dia tena tapitra ny potehana sy ny sokiriny daholo ny volamena sy ny zavatra sarobidy rehetra tamin'ny tempoly nataon'ny miaramila ka tena tanteraka io tenin'i Jesosy io. Tsy nisy tokoa na dia vato navela ifanongo aza tavela teo. Dia na dia ny mpiandraikitra ny fananganana nyity tempoly fahatelo ankehitriny ty aza lasa tsy nanana repère mazava tsony mihitsy hoe atraiza marina raha ny refy tena faritry ny tempoly. Ny zava hitranga fantany sy mamaiky azy dia tsy maintsy hanangana ny tempoly fahatelo eo izy
ifanakaiky amin'ireo moske anankiroa ireo. Tsy tena sitrapon'Andriamanitra zany fananganana ny tempolo fahatelo zany satria ny tena tsika izao ny tempoly idiran'ny fanahy masina ao anatintsika ty amin'ny vanim-potoana ny fahasoavana araky ny Korintianina voalohany toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo manao hoe tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Io tempolo fahatelo io tsangana io tokoa mantsy de tena itoeran'ny devoly aloha mandritra ny fahoriana lehibe ny lazaintsika teo. Ipetraka ao amin'ny alalan'ilay lehibe ny gouvernement mondial satana na lay président mondial itsangana. Ipetraka sy ametaveta ao amin'io tempolo io izy ho ataony fitoerana ao. Hoy ny apôstôly Paoly milaza azy ao amin'ny Tesalonianina faharoa toko faharoa andininy fahatelo hoe tsy ho avy ny fananganana antsika olom-boafidy raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana ka iseho lay lela anota de lay zanaky ny fahaverezana ilay manohatra ka manandra tena ho ambony no izay rehetra atao hoe Andriamanitra na izay ivavahana ka de mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tena no Andriamanitra. Hitanao ipetraka eo amin'ny tempoly izy ho teny teo. Hoy ny Daniel toko faharaiky ambin'ny folo andininy dimy amby efapolo hoe ary aoriny eo anelanelan'ny ranomasina sy ny tendrombohitra masina mahafinaritra ny trano lainy izay lapany. De ametaveta ao izy io fahavetavetana ataony ao io no ataon'ny Jesosy hoe fahavetavetan'ny fandravana ao amin'ny Mateo toko faefatra amby roapolo andininy fadimy ambin'ny folo. Hoy Jesosy hoe raha hitanareo mitsangana ao amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana. Miendrika fahavetavetana ataony ao tsy hoe anao maloto ao arabaky teny akory izy na hoe anotafady ao fa ipetraka ao izy arak'ilay teny teo ka anao azo ambony noho ny Andriamanitra. Hoy ny apôstôly Paoly teo milaza tokoa mantsy Jehova tamin'ny mpanjaka Salomona ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fasivy andininy fahatelo hoe efa nohamasiniko ity trano ty mba ampitoerana ny anarako mandrakizay ary ho amin'ity mandrakariva ny masoko sy ny foko. Tsy teo ihany no lazany Jehova an'izany fa indimy izy namerina an'izany ao amin'ny Baiboly hoe mitoetra eo amin'ny toerana io ny anarany mandrakizay ary eo mandrakariva ny masony sy ny fony. De rehefa naheno an'izany Satana de nanohatra an'izany teny zany izy. Satana de manohatra foana ny tenin'Andriamanitra. Anohatra an'izany izy ka ipetraka ao ary ilaza sy hitoetra ao fa izy no Andriamanitra, izy no autorité eo ary manao azo ambony no Andriamanitra mihitsy ary izy. Fa avetavetany zany. Efa ela tokoa mantsy Satana no te hanjaka eto amin'ity zao tontolo zao ty. Te hangala tahaka an' Jesosy izy zay Andriamanitra nidina ny tafinofo nanao ny famonjena tyty. Te hangala tahaka an'izany izy ka hiditra ambolehitra ao amin'ny président mondial itsangana io satria io misy olona io mitondra an'izao tontolo zao de eo ny fotoana mety amin'ny indrindra de hiditra ankeriny ao izy. Mazava ho azy fa tsy hanao famonjena tahaka ny nataon'i Jesosy izy akory satria devoly tsy tonga raha tsy andrava sy amono ary andringana ka de hitondra n'ity zao tontolo zao ty ao anatin'ny fahoriana lehibe izy mandritra ny 3 taona sy tapany. 3 taona sy tapany ihany ny fahoriana lehibe zay faharetan'ny fanjakany fa tsy 7 taona araky ny lazain'ny maro. Zay soratra masina rehetra milaza ny fahoriana lehibe io zay anjakan'ilay biby ty io de 3 taona sy tapany daholo. Ny Apokalipsy toko fahatelo amby folo andininy faharoa manao hoe nomena fahefana izy mba hiasa 2.7 volana. Fanjakan'ilay président mondial io na lay antikristy ny 2.7 volana de 3 taona sy tapany. Daniel toko fahafito andininy fadimy amby roapolo milaza fa fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro ny faharetan'ny fahefana. Ny fetrandro ray de 2 taona. 3 taona sy tapany zany io lazainy eto io fetrandro ray, fetrandro roa 3 taona zay ampina atsasaky ny fetrandro 3 taona sy tapany. Ny Apokalipsy toko faharoa amby folo andininy fahaenina milaza fa 720 andro no ameloman'Andriamanitra ny Israely any amin'ny fitoerany mandritra ny fotoanan'io fahoriana lehibe io zay hitondrany io antikristy io. 3 taona sy tapany ihany koa zany rehefa ataony katsikatsy. Ny Vavolombelona Roa zay ho resahantsika rehefa avy eo de hitory mandritra ny fahoriana lehibe 720 andro ihany koa no lazan'ny Baiboly azy zay 3 taona sy tapany ihany koa. Ny Apokalipsy toko fahatelo amby folo andininy fadimy de milaza hoe nomena fahefana hiasa 2.7 volana izy. 3 taona sy tapany ihany koa zany. Izany de tsy 7 taona akory ny fahoriana lehibe fa 3 taona sy tapany ihany.
efa tena vanim-potoana sarotra sy mazana be mihitsy izany telo taona sy tapany zany fa ho an'izay mitady fito taona dia ngamba mety ahitan'izany ihany izy. Efa ela no nikotrokotrehan'ny Satana sy ny ekipany tany amin'ny elo an'io fotoana ny fahoriana lehibe telo taona sy tapany io mba anjakany. Efa nanomana ny ohatry ny ela izy mampiasa ny olona nangana ny mondialisation zay efa hitantsika kehitriny, mondialisation amin'ny lafiny rehetra mba hikontrôlena ny ty zao tontolo zao ty. Tsy afaka hiasa rery aleo tena izany tsony ianao amin'izao fotoana zao iainantsika zao fa vao kontrole daholo ny sehatra rehetra idiranao na sehatra inona na sehatra inona. Raha hiasa amin'ny fahasalamana ianao dia tsy maintsy vao kontrole ny OMS, Organisation Mondiale de la Santé. Tsy afaka mivelatra ianao raha tsy tena eken'ny OMS nahazo ny firenentsika zany ohatra tamin'ny CVO zay vao novokaritsika teo aloha teo. Raha hiasa amin'ny sehatra varitra international ianao dia ao ny OMC mikontrôle sy mifehy anao koa. Na sehatra inona na sehatra inona maneran-tany dia tsy maintsy misy kontrole eo. Ka na ny fivavahana aza dia efa manomboka tsy afaka mivavaka malalaka intsony fa efa manomboka izy io. Rehefa kelikely eo dia raha vao tsy miditra ao anatin'ny groupen'ilay religion mondiale lehibe zay hikambanan'ny religion rehetra tarihan'ilay atao hoe mpaminany sandoka lehibe, efa hitantsika tany amin'ny lesona tany aloha zany ataon'ny Baiboly hoe Babilôna lehibe. Andriamanitra nefa milaza ny olona mba hivoaka ao raha tsy te hiombona ho taminy io ny Baiboly. Apokalipsy 7:7 olona hiteny hoe miala aminy anareo reoloko mba tsy ombona anareo ho taminy ary mba tsy hisy azo anareo ny loza manjo azy. Loza araka zany zany teny zany ny fitsaran'Andriamanitra ho an'ny religion mondiale. Ary mazava ho azy fa tsy lay fivavahana akory no tsaraina, tsy lay trano BRICS vato aman-kazo fiangonana akory no tsaraina, fa ny olona tsirairay ao anatiny no tsaraina. Tsy maintsy hitsangana ny gouvernement mondial ary ara-iasa amin'ny religion mondiale nilazaina teo eo. Fanjakan'ny Saint Empire Romain ilazana an'izany, zay fifangaron'ny fivavahana sy ny politika, fiarahan'ny religion sy ny fanjakana. Efa nanomboka tamin'ny andron'ny mpanjaka Charlemagne izany Saint Empire Romain zany tao Eropa tao. Mbola mitohy ihany zany amin'ny endrika fifangaron'ny fivavahana sy politika zany ankehitriny eran'izao tontolo zao ary hiafara amin'ny endrika fara tapony izy amin'ny fotoana ny fahoriana lehibe io. Dia ilay président mondial hiara-iasa akaiky amin'ilay mpitondra fivavahana lehibe dia ny religion mondiale ao anatin'ny vanim-potoana ny fahoriana lehibe. Dia amony sy anenjika ny olo-masina avy indrindra izy ireo ny Baiboly. Isika nateraka indray ireo olo-masina enjehana sy hovononin-dreo fa tsy afakory. Ka mila miomana amin'izany temimbola izao isika mba tsy hisian'ny fiverenan-dalana be ho an'ny mpino amin'izany fotoana izany. Raha zatra ronono mpanasy fampianarana ara-materialy foana isika, fampianarana prospérité, mampitetehaka sy mampiorakoraka foana ny zarana antsika dia tsy ahazaka haritra fahoriantsika satria fampianarana fiomanana sy fiambenana zany no tena ilaitsika. Mila olona vonona sy anomeny aino an'i Jesosy Kristy mihitsy amin'izao fotoana andro faran'izao ry havana. Mbola ianarantsika mindalana eto foana ihany zany fa harao foana ny fandarana. Tsy maintsy ho avy zany fahoriana lehibe zany ary tena mandeha makany mihitsy tsika zao. Andefa olona Vavolombelona Roa avy eo Andriamanitra ao anatin'izany fahoriana lehibe zany. Dia ndao jerentsika hoe ahoana sy ahoana ny momba an'ireo Vavolombelona Roa reo. Hoy ny Apokalipsy 1:7-9 hoe ary omeko hery ny vavolombeloko roa ka aminany 720 andro izy sady tafy lamba fisaonana. Ireo lay azo oliva roa sy lay fanaovan-jiro roa izay mitsangana eo anatrehan'ny tompony tany. Ary raha misy tahandratra ireo dia misy afo mivoaka ny vavany ka mandany ny fahavalony. Ary raha misy tahandratra ireo dia tsy maintsy hovonoina toy izany koa izy. Ireo dia manam-pahefana indrindrina ny lanitra mba tsy hilatsahan'ny ranonorana amin'ny andro aminan'iny ary manam-pahefana amin'ny rano koa izy ampody azy ho ra sy ameliny tany amin'ny loza arak'izay andro tiana oviana na oviana. Ny azo oliva roa izay lazaina eto dia azavain'ny Zakaria 2:1-12 rehefa nanontany Zakaria hoe inona moa ireo azo oliva roa ireo ho akavanan'ny fanaovan-jiro sy eo akavian'ireo mantsy ny anjely.
tena malina ianjely nyresaka tamin'ny Zakaria ao amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo hoe ireo ny zanadiloilo roa izay mitsangana eo anoloan'ny tompony tany rehetra. Raha jerentsika amin'ny teny hafa le hoe zanadiloilo roa io dia midika hoe voaositra midikany. Andefa vavolombelona roa voaositra zany Andriamanitra ao anatin'io fahoriana lehibe io irahany torony ny filazantsara. Ao amin'ny Moyen-Orient mba tena amohan'ireo 144 000 ndray ny filazantsara ho ateraka indray izy ireo mandra-pahatonga an'i Jesosy Kristy. Dia zavatra mitovy amin'izany koa no ataon'ny Satana izay mpangalatahaka saingy manohatra an'izany no ataony. Ampiasan'ireo olony roa hitondra ho ny fahorian'ireo izy dia ny président mondial sy ny religion mondial izay tondra n'izao tontolo izao amon'ny kristianina sy ny jiosy indray izay nandray ny filazantsara sy nateraka indray ao anatin'io fahoriana lehibe io. Inona ny tena asan'ireo vavolombelona roa ireo? Hitory ny fahamarinan'ireo vavolombelona roa ireo. Dia ampisy olana betsaka amin'ny fanjakan'ny antikristy sy ilay religion mondial ireo vavolombelona roa ireo satria anao fahagagana be izy. Hitory ny fahamarinan'ny filazantsara izay tsy ho zakan'ny olona mihitsy izy. Nahoana ny tsy ho zakan'izao tontolo izao zany filazantsara toriana izany satria hitory izy fa Jesosy Kristy tokoa lay Andriamanitra tokana, lay Jehovah ny tafinofo tonga olombelona nanao ny famonjena tety. Maty izy, nalevina ary natsangana tamin'ny maty araka ny filazantsara nataony. Ka izay teo vovonjy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa fa miendrika ara-panahy kosa. Maty miala amin'ny otany amin'ny alalan'ny fibebahana, mandevina ny otany amin'ny batisa amin'ny ranobe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary atsangana ho zanak'Andriamanitra amin'ny batisa ny fanahy masina. Efa hitantsika teto foana zany fa ateraka indray marina hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 7:7 na hoe ateraka ny rano sy ny fanahy hoy izy ihany ao amin'ny 5. Hitory ireo fa tsy maintsy mandalo an'izany ny olona vao mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hitory an'izany fahamarinan'izany izy hoe tsy maintsy ranobe no anaovana ny batisa. Tsy ho zakan'ny olona zany avy eo satria extrémisme zany, satria fivavahana religion mondial dia tsy manaiky mihitsy ny extrémisme. Natao hoe extrémisme dia tahaka an Jesosy milaza hoe izao ny lalana sy fiainana ary fahamarinana. Extrémiste zany, tsy ekeny ny religion mondial zany. Dia mitovy ihany mantsy ny teny fikasana famonjena ny menan'ny jentilisa sy ny jiosy na izy na izy. Miasan'ny apôstôly 2:7 dia manao hoe mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary anareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Io ny teny fikasana amonjena ny olona rehetra izay mbola hotorian'ireo vavolombelona roa ireo na jiosy na jentilisa. Hoy ny 7:30 mantsy milaza azy hoe na iza olay teny fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho any izay rehetra lavitra na iza tsony Jehovah Andriamanitsika anatin'azy. Hitanao, na iza hoy ny teny ny olona rehetra ny dikan'izany dia io teny fikasana io no amonjena azy. Hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina 1:12-17 hoe fa fanahy ray ihany no anaovam-batisa antsika ho tena iray na jiosy na jentilisa na andevo na tsy andevo. Tsy misy tsony na jiosy na grika na andevo na lahy na vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Hoy ny Galatianina 2:7-9. Ny dikany dia mitovy daholo ny famonjena ny olona rehetra mandra-pahatonga an'i Jesosy. Na ny 144 000 aza zany satria jiosy ireo dia tsy hafa ny famonjena azy akory satria na iza na jiosy na jentilisa. Dia hitory an'izany fahamarinana lehibe zany ireo vavolombelona roa ireo ia ary ho hitantsika rehetra eo zany. Hitory an'izany izy mandritra ny fahoriana lehibe ampifony jiosy sy ny olona rehetra amin'ny on'ny Eufrate iny. Dia hovinon'ireo antikristy ireo izy, ireo roalahy ireo, ka ny tompo avy eo ampiakatra azy velona ny an-danitra mihitsy. Hoy ny Apokalipsy 1:7 manao hoe ary rehefa tanteraka ny filazany, ny filazantsara io, dia hiady amin'ny kosa ilay bibidia miakatra avy amin'ny lavaka tsy hitanonoka aresy izay afaty azy. Ary ny fatiny hiapatra eny an-dalambe amin'ny tanàna lehibe izay atao araka ny efim-panahy hoe Sodoma sy Egipta
sady tao koa ny nanomboana ny tompony tamin'ny hazo fijaliana ary ny olona sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny firenena maro dia misy mijery ny fatiny atelon'andro sy tapany ary tsy avelany alevina ao am-pasana ny fatiny. Azo eritreretina fa fahita lavitra io lazainy ny Baiboly io eto satria amin'ny alalan'ny fahita lavitra ihany no ahafahan'ny fokom-pirenena rehetra mijery ny fatin'ireo 3 andro sy tapany zany. Fa ny mahafinaritra dia ho atsangany tompo velona indray izy roa lahy avy eo ka ho ampiakariny velona ny an-danitra. Hoy toy any teny hoe ary ny mponina ambonin'ny tany mifaly azy ka ravoravo ary efa anaty javatra izy satria nampangirifiry ny mponina ambonin'ny tany ireo mpaminany roa ireo. Ary rehefa afaka ny atelon'andro sy tapany dia nisy fanahanaina avy tamin'Andriamanitra niditra tao anatin'ireo ary nijoro tamin'ny tongony izy ka raiky tahotra indrindra izay nahita azy. Ary nahare feo mahery avy tany an-danitra izy roa nanao taminy hoe miakaraty dia niakatra ho any an-danitra tao anatin'ny raoan'ireo ary nahatsinjo azy ny vahavalony. Ary tamin'izany ora izany dia nisy horohorontany mafy ka rava ny ampahafolon'ny tanàna ary maty tamin'izany horohorontany zany ny olona 7,000 ary raiky tahotra ny olona sisa ka nanome voninahitra n'Andriamanitra ny lanitra. Jereo tsara fa olona roa fotsiny teto no niakatra velona tany an-danitra dia efa horohorontany nahafaty olona 7,000 no nitranga. Maika fa ny olom-boafidy rehetra erany vaza-tany 4 no hiakatra hitsenan'ny tompo. Azo antoka fa horohorontany be mihitsy tsy misy ohatr'izany. Eo no ahatanteraka ilay ao amin'ny Apokalipsy toko fa 4:20 hoe rehefa tonga Jesosy Kristy dia nisy elatra sy feo sy kotrokora ary nisy horohorontany mafy izay tsy mbola nisy toy izany hatr'izay nisian'ny olona tety ambonin'ny tany. Eny tsy mbola nisy horohorontany mafy sy lehibe toy izany. Olozany izay tsy niomana amin'izany fotoana izany. Ny zavatra azo antoka dia hitondra fifohazam-panahy lehibe eto amin'ity zao tontolo izao ity ny fitoriana ataon'ireo vavolombelona roa ireo satria tena avy amin'Andriamanitra ireo. Hiara-iasa amin'ireo ny fiangonan'ny olo-masina aty amin'ny andro farany. Zaho manokana dia ataoko mihitsy izay tena hifandraisako aminy. Tsy ireo vavolombelona roa ireo ihany no vonoan'ireo président mondial sy lehibe amin'ny religion mondial ireo fa izy fanenjehana be koa ataony amin'ny olo-masina amin'izany. Ary vonoana daholo ny tena kristianina mitory ny tena fahamarinana. Ireto karazany manaraka ireto ary ny toerana mety hisy ny tena kristianina nateraka indray amin'io fotoana io. Na hitsenan'i Jesosy Kristy velona eny amin'ny raoan'ny lanitra izy, na havita niaritra ny fahoriana tsy nandray ny mariky ny Bibidi, tsy nekohaka tamin'ilay Bibidi sy ny religion mondial tarihany, na ho fatin'ny loza satria isy loza ara-boajanahary maro ao anatin'ny fahoriana lehibe amin'ny lovy 7, dia ao koa ny trompetra fahenina izay ady lehibe 7. Azayntsika tany aloha hoe ahafaty ny hampahatelin'ny olona eto ambonin'ny tany. Na ireo olo-masin'ireo faty martiry araka ny lazaina teo hoe ho vonoan'ilay Bibidi, na ireo hiverin-dalana ho virjinina dala izay nilazain'i Jesosy ao amin'ny Mateo toko 5:20 satria tsy feno ny fanahy masina ka dia anaiky akohaka sy andray ny marika fa tsy hazaka fahoriana satria tsy niomana, tsy nisy hery, tsy nisy nampiomana. Azadiny tompoko fa ireo virjinina ireo dia olona nateraka indray marina, nandray ny filazantsara. Zay ny mahavirjinina azy. Nateraka indray ihany fa noho izy tsy niambina sy tsy niomana dia mety handray ny marika na hivadika amin'i Jesosy mihitsy. Nahoana? Satria tsy feno ny fanahy masina intsony. Mety andahan'i Jesosy ireo rehefa tena tratra ny fampijaliana fa tsy mety manaiky ho faty martiry ho an'ny tompo satria tsy niomana ho an'izany. Zany no antony ampahafantarana ianao fa andalo fahoriana lehibe ny olom-boafidy mba hiomananao ny anana ny fanahany martiry ka ho vonona ny ho faty ho an'i Jesosy mihitsy raha ilaina zany, raha ilaina ny aina. Mila fantatsika miloha zany satria raha manantena tsy handalo fahoriana tsika kanefa mpandalovina fahoriana tampoka dia mety hivadika. Tsy fantatsika mihitsy hoe ohatran'izy sika ry havana rehefa tsy nampiomanina ka tratra ny zavatra tena miakina manaina tsy ampozana. Mety hanaonao foana tsika raha tsy nampiomanina. Zany no anton'izao fampiomanana izao sy ny fampiambenana. Iomanany fanahintsika mialoha hoe tena handalo fahoriana marina tsika satria na ny mpianatry ny apôstôly aza dia nampiomanina izy ireo fantatra fa handalo fahoriana be nidiran'ny fanjakan'Andriamanitra. Nampahery ny fanahin'ny mpianatra ka nananatra azy aharitra amin'ny finoana
sady nilaza fa tsy maintsy amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hitanao, tena nampiomana sy nampianatra ny mpeniny ny apôstôly fa handalo fahoriana sy fijaliana be izy ireo. Fa tsy hoe rehefa zanak'Andriamanitra akory dia ilamina be foana ny fiainana. Dia izany tokoa no nitranga nandalo fahoriana sy nampijaliana be nataon'ny fanjakana Romanina tamin'izany andro izany ny olom-boafidy. Maro ny fomba namononan'ny kristianina tamin'izany, na nasaina ho an'ny liona sy ny bibidia tao amin'ny Kolizea, na ny dorana velona, na ny fantsihana teo amin'ny hazo fijaliana tahaka ny Jesosy Kristy mihitsy. Nisy tena notsofana natao tahaka ny Isaia sy ny fampijaliana maro tamin'ny fomba abibiana be dia be nataon'ny Romanina tamin'izany. Dia rehefa vakiana ny tantara ao amin'ny arsivan'ny Romanina dia nahitana fa mbola betsaka ireo kristianina tamin'izany no niverin-dalana na tena nampiomanina azy. Tsy naharesy ny faty martiro an'i Jesosy. Betsaka ny nandahan'i Jesosy rehefa tena ninjehana sy nampijalijaliana. Satria anisan'ny fampijaliana tamin'izany ohatra dia nanamboatra lakroa kely ny Romanina dia nasiana rambiby teo amboniny. Dia rehefa nandeha ho ampijaliana sy hovonoana ireo kristianina dia asainy misafidy alohany andeha hamonoana azy. Aseho azy aloha ireo namany asaina hoaniny bibidia sy ny liona ao anatin'ny Kolizea. Dia avoakan'ireo miaramila Romanina amin'izay le lakroa misy ny rambiby. Dia teneniny hoe ity misy lakroa izay rahan'i Jesosy ny eo. Raha manitsaka sy miteny ratsy an'io ianao ka manitsaka an'io, ary manaiky fa ny amperora ny mpanjaka, dia izay manaiky an'izany dia ahafahany izy tsy handalo ny fampijalijaliana. Fa za milaza aminao fa rehefa mijery ny tantara hoe asika dia betsaka ny lavy tamin'izany nivadika nanitsaka n'ilay lakroa nisy raha tokoa nandahany Jesosy. Betsaka ny hevitra hoe ndao mody hanitsaka n'ilay lakroa dia hiverina hivavaka ihany, fa diso zany satria fetsiny devoly fa efa pakta natao tamin'ny Satana zany fa tsy ho tafaverina intsony any am-piangonana ireo. Lapsus no ilazana an'ireo nivadika ireo tamin'izany, lapsus. Dia izany ihany koa no antony hampiomanana sahady anao dia nizao, mba ho ateraka indray marina ianao ka ho feno ny fanahy masina foana, mba hanananao foana n'izany fanahin'ny martiry zany. Tsy misy afa-tsy ny fahafenon'ny fanahy masina no ahavitanan'izany. Tsy maintsy manana ny fanahin'ny martiry sika ry havana, vonina no fato an'i Jesosy Kristy raha ilainy zany satria izany no takiana ao anatin'ny fahoriana lehibe io. Inombetsaka ny Baiboly milaza fa hiady sy hamono ny olo-masina ireo gouvernement mondial sy religion mondial hitsangan'ireo. Hoy ny Apokalipsy 7:17 hoe navela hiady tamin'ny olona masina izy ka aharesy azy. Daniel 7:20 milaza fa nanoty ny olona masina izy ka aharesy azy. Daniel 9:4 milaza fa animba ny mahery sy ny olona masina izy. Apokalipsy 1:7 ao amin'ny tombokase 5 dia milaza hoe hitako teo ambanin'ny altara ny fanahin' izay voavono ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay noazoniny, dia niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe tompo masina sy marina, mandra-pahoviana ny tsy hitsaranao sy hamalinao ny ranay amin'izay moniny ety ambonin'ny tany ny olo-masina ireo. Ary samy menakanjo fotsy lava izy rehetra, ary nasaina niala sasatra kely aloha izy, mandra-pahatapitry ny mpamono namany sy ny ralahany izay efa hovonoana tahaka azy koa. Hitanao tena isy faninjehana be ny olona masina amin'izany fa engane ka tsy hisy ho lapsus tsony amintsika izay mieno zao afatra zao satria efa nampomanina miloha ianao. Na dia betsaka aza nefa ireo lapsus tamin'ny andron'ny fiangonana voalohany ireo dia betsaka ihany koa nanaiko maty martiro an'i Jesosy, ary ny mahafinaritra dia tena ny fandrombahana mihitsy aza amin'izany faty martiro an'i Jesosy zany tamin'izany. Ny mpanoratra ny Hebreo dia milaza ao amin'ny Hebreo 2:15-30 misy an'ireo olon'ny testamenta taloha izay nampijalijalina ihany koa, dia milaza ny teny hoe ny vehivavy nandray ny azy efa maty fa natsangana ho velona indray, ary ny sasany nampijalijalina ho faty nefa tsy nety nanao izay nahafahany mba ahazahoany fitsanganana tsara lavitra, ary ny sasany niaritra fanesoana sy kapoka mafy ary fatorana sy tranomaizina koa. Notoraham-bato izy, notsofahana, nalay-panahy,
novonoana tamin'ny sabatra dia nyrenireny ny tafototrondry sy hoditrosy efa lao ory fadiranovana nefa izao tontolo izao tsy mendrika ho nitoerany akory dia nyrenireny tany anefitra sy tany atendrombohatra sy tany anjohy ary tao andavatany izy. Hitantsika fa reo nampijalijalin'ireo dia olon'ny testamenta taloha reo nyteny teo milaza fa tsy nanao izay nahafahany izy mba hahazahoany fitsanganana tsara lavitra. Dikan'izany dia na dia nisy nanavitra azy aza na hoe nanafaka azy tao anatin'ny fampijalijaliana natao taminy, ohatra hoe nisy olona nahalala azy tampoka anisan'ireo mpampijaly dia nanafaka azy dia nisafidiny tsy ho afahany izy fa nilaza foana hoe avelao ihany amin'izao toy izy ny fampijalianareo aloha ho faty martiro ho an'i Jesosy. Ny olon'ny testamenta taloha reo izay tsy mbola nandray ny teny fikasana filazantsara akory nefa nahavita an'izany. Hoy ny 9:30 hoe ary reo rehetrareo na dia efa nahazo laza tsara noho ny finoana aza dia tsy mba nandray ny teny fikasana fa Andriamanitra efa nanamboatra izay tsara lavitra ho antsika. Hitanao, tsy nandray ny teny fikasana ny filazantsara ireo nefa nahavita an'izany. Mainka fa isika izay nandray n'izany teny fikasana filazantsara zany, hoy ny teny teo hoe fa Andriamanitra efa nanamboatra izay tsara lavitra ho antsika. Inona ilay tsara lavitra? Ny fahafenon'ny fanahy masina. Nomena ny teny fikasana isika izay dingana fahatelo ny teny fikasana filazantsara ry hava nahavitantsika an'izany. Ny asan'ny apôstôly toko voalohany 9:9 dia manao hoe fahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko. Izay maty martiry tokoa mantsy dia tena manana toerana ambony mandrakizay any an-danitra satria betsaka ny soratra masina milaza an'izany noho ny amin'ny satroboninahitra fa mbola ampianarina ny manaraka izany fa tsy ho vita eto androany. Ka mampahery ianao androany tsy maintsy ho avy izany fahoriana lehibe izany ry havana ary tsy fantatro ny fiantraikany eto amintsika fa ny anton'izao fampianarana izao dia na inona ho fiandohany eo dia efa miomana ny amin'izany ianao. Tsy vetivety ny fiomanana ny amin'izany fa tsy maintsy tenyizao dia miomana ra-panatsika satria azo antoka fa mitovy tamin'ny nahazo ny fiangonana voalohany ihany no mahazo ny fiangonana ty amin'ny andro farany. Mety mahery aza araka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe izy fahoriana lehibe mbola tsy nisy ohatr'izany hatramin'izay nisian'izao tontolo izao ka tsy hisy intsony dikany tena mety mafy mihitsy ara ny ahazo antsika ty ariana. Akatoko ny fiaviany zany satria efa voasoratra izany. Ny ampaherezako anao androany dia ilay tenin'ny mpanoratra ny Hebreo teo ihany hoe izao tontolo izao tsy mendrika ny toerany akory. Maloto ty izao tontolo izao ty ary tena mbola aloto. Hoy ny Apokalipsy 2:20 hoe izay manao ny tsy marina aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy, ary izay maloto aoka mbola hialoto ihany izy, ary izay marina kosa aoka mbola hanao ny marina ihany izy, ary izay masina aoka mbola hiamasina ihany izy. Maloto ty izao tontolo izao ty ary izay rehetra tsy nandray ny filazantsara dia mbola hialoto ihany izy. Fa ho anao izay mangetaeta ty handray an'izany filazantsara famonjena lehibe izany kosa izay teny fikasana hamonjena antsika dia mbola hiamasina sy hiamarina ihany ianao ka ho tanteraka aminao ilay teny teo hoe izao tontolo izao tsy mendrika ny toerany akory. Tsy mendrika ny toetra eto isika fa manana ny tanàna masina izay efa miandry antsika dia Jerosalema vaovao, tanàna tena volamena, tsy hisy sento intsony, tsy hisy ranomaso intsony, tsy hisy aretina sy ny momba ny devoly intsony, fa tsy maintsy mandalo fahoriana tahaka ny apôstôly sy ireo fiangonana voalohany ireo tsika aloha. Kanefa na izany aza dia hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romanina 9:20 hoe fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony ho arina amin'ny voninahitra izay iseho amintsika. Tsy maintsy aritra isika izao ankehitriny izao 3 taona sy tapany aloha, fa tsy tokony ho arina amin'ny voninahitra ny lanitra hidirantsika izany dia Jerosalema vaovao. Satria rehefa tonga Jesosy dia ho mpanjaka sy mpisorona isika ka hanjaka hiaraka aminy mandritry ny arivo taona eto tany aloha ary hiara-njaka mandrakizay avy eo. Tsy haiko ianao fa za manokana dia tena teo isan'izany fanjakana miaraka amin'izany na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana tongavako amin'izany. Tsy misy afa-tsy ny fandraisana ny teny fikasana filazantsara ny lazaintsika teo no andraisana an'izany.
mahereza ary matanjahary hivavaka ao anao mba anana n'izany fanahy mahery zany ianao. Aza vela isy anakana anao tsy andrainy fila zany tsara zay teny fikasana famonjenantsika ary aza vela ko isy anakana anao tsy aheno ny toy ny fandarana veloma tompoko.